atsika teka ho an'Andriamanitra. Rehefa niaritra ny fitsapana, rehefa niaritra ny fitsapana, tsy fisedrana mamba, ireo lalan-tsaro sanombana, vita ihany izy izany. Kosany ora fitsinjane, eo vonina fafiatrizany. Ny finonana tao tsara, tuna pitumbulira vale ni fuku vale kei chocha yansu mafiwe tina bela nawirera apaloche nawira dai pinuku sina mela ayante sini femi paetena kami saushanauza totsika ambony tana erato. Ireo taona maro napangine ovakiakoa napifu kanitenjukuza lutsidina nunanuzakanibu isairana ni karakare iasa tamikitifu tena mafiteny antany tsara tany titavokatso ze farehetra nangatanao valiny fuku vale eitrosa yansu mafiwe tinabela nawirera apalosia nawira vali finuku sinamela ayante akwatini femi baetena kami sautsanauza ataotsika mony amin'ny tanana sady miteka ao an'Andriamanitsika. Lalambaovao zao mikotany, lalambaovao zay mikotany diavinaiza nofenona fampanantenana sy fiainam-baova itazaneto ilay kanane na fanantenanao riray satry foana ira fiderana fa isaosanaoza valiny fuku vale eitrotra yansu mafiwe tinavela nawirera apalosia nawira raini finuku sinamela yante akwatini femi baetena kami saushanauza atsika teka valiny fuku vale eitrotra yansu mafiwe tinavela nawirera apalosia nawira rani finuku tinavela yante akwatini femi baetena kami saushanauza
Iteka mahafoana Jesosy sika rehefa ny tokantrano any etra ny ampitan-dranomasina any dia hafa mahafoan'Andriamanitra. Eto Andriamanitra rehefa nytenizo hoe ny mazoko sy ny foko ho ao aminareo mandrakariva. Mety any tokantrano any ianao, any ampitan-dranomasina any, any ivelany any, eto Madagasikara. Andao ame voninahitra an'Andriamanitra fa izy ny tompon'ny voninahitra, izy ny mendrika ny ody rainy. Aza rery zany hoy ny teny hoe ny voninahitra tsy omeko ny hafa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluja! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahitra rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana eo antsika dia angatahako ianao mba andinika ny soratra masina araka ny voalazan'ny Salamo 8:20. Salamo 8:20 dia mitantara ny famondrapon'Andriamanitra. Ninona zavatra nitranga teto amin'ny firenena, teto Madagasikara, tany ampitan-dranomasina tany, fa nizao ny zavatra maharesy lahatra ariavana. Zasy ianao io mbola midera an'Andriamanitra androany, ny famondrapon'Andriamanitra no tsy nalany ritra atsika araka ny voalazan'ny fitomanina. Tiako ianao mba hitehaka mafy ho an' Jesosy noho ny amin'izany famondrapony zany. Te afy mafy izy fa namindra fo asy ianao. Andao iraitsika zany famondrapony zany. Andao ankalazaitsika ao anatin'izany famondrapony zany. Tsy ny fahatsarako, tsy ny fahalebiazako, tsy ny heriko, tsy ny fananako vola mikarena, fa ny famondrapon'Andriamanitra. Zao ny voalazan'ny Salamo 8:20, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 9. Ny famondrapon'i Jehova no raiko mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby no ampafantara ny vavako ny fahamarinana. Fa hoy izao, hotovonana mandrakizay ny famondraponao. Ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho. Eny, efa nenena tamin'ny Davida mpanompoka hoe ampitoetra ny taranaka ao mandrakizay aho. Ka nangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary ny lanitra hideran'ny fahagaga nataonao Jehova ho. Ary ny fahamarinanao koa ho ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Fa iza ny an-danitra no mitovy amin'ny Jehova, ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehova, dia Andriamanitra matahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Ary ajainy izay rehetra manodidina azy. Jehova Andriamanitra ny maro, iza no mahery tahaka anao Jehova ho, ary ny manodidina anao ny fahamarinanao. Amen. Vao ny fo ianao androany maraina, ianao ny fo maraina io, ianao ny foazon'Andriamanitra tao anatin'io toromaso ny fahafatesana io, dia zao ny tsarovinao ny famondraponao, ny famondrapon'Andriamanitra. Izany na lehibe atsika, izany ny antony ny fahavelomantsika. Andao tsika hiaraka amin'ny tirana anankiray hoe tena ny famondraponao Andriamanitra, izany ny ainana isan'andro isan'andro. Angatahako ianao hira mafy any tokantrano any, angatahako anao hika mafy any tokantrano any, andresentsika n'izao fahavalo farany zao na dia ny rambony azy. Eto anatrehanao zay Andriamanitra no hira, akipio ny masonao, anao fiankofany anatrehan'ny tompontsika. Eto anatrehanao riray ndray toy izay, mitondra ny fanatitra fisaorana, fa mendrika indrindranao ny andray, ny dera voninahitra mandrakizay. Tsika rehetra eto anatrehanao ray, eto anatrehanao reto izahay, reto izay, reto izay mitondra ny fanatitra fisaorana avy aminao tompo, fanatitra fisaorana, fa mendrika ho anao zany, fa mendrika indrindranao ny andray, ny dera voninahitra mandray. Asandrato ambony tananao lazao hoe avaozinao isa-maraina, avaozinao isa-maraina ho anay, ny famindramponao sy ny fitiavanao anay, fa isan'andro ianao miay milazako hoe amfonao ny fahasoavako.
fanatitra famendrika an'izany ianao famendrika indrindranao mirandray midera voninahitra mandrakizay ao fahofahitananao an'Andriamanitra Jesosy misotranao zay amin'ny fahasoavana misotranao zay amin'ny fahasoavanao eo mpitsanganana io any angatahako ianao na dia frazy anankiroa fotsiny azy mba hisaoranao an'Andriamanitra noho ny amin'ny famindrapony jerevi tsara fa raha tsy namindra fo aminao izy dia isan'ny tsy velona tsony ianao fa nanaraka an'ireo fa nodimandry na nodimandry ny tapitrandro na nodimandry ny matin'ny coronavirus fa matoa ianao mbola narovany hatramin'izao mbola natoa ianao mbola namindrany fo dia lehibe zany fitiavana ianao zany angatahako ianao mba hivavaka tena aza menatra mihitsy mivavaka atao viren'ny sofinao atao viren'Andriamanitra mihitsy nitsikika mafy satria efa nanao an'izany tsika niika mafy ao an'Andriamanitra teneny hoe misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny famindramponao misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao fa ho inteniny teo hoe ampoanao ny fahasoavako zany fahasoavan'Andriamanitra zany izany manosika atsika mbola hidera azy tahaka an'izao tiako ianao androany mbola tena hidera azy tiako ianao androany tena hisaotra azy aza mieritreritra zavatra hafa fa misaora noho ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra misaotra ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra ary ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenetsika tsy fahaizany dokotera tsy fahaizany manam-pahaizana fa ny famindrampon'Andriamanitra dia mba nomeny tolotsaina ny manam-pahaizana atakatra na dia ny zava-miafina aza andao hiarivavaka tsika Jesosy eo misaotranao zay ny amin'ny famindramponao aminay tsiraray avy tsy nety lany ritra tsy nety lany ritra taminay namindra fo ianao na dia nandalo ny aliko ny fahafatesana zay tsy tamin'iny alina iny any fa tamin'izay volana nampitebiteby anay tsiraray avy Jesosy eo namindra fo taminay tsiraray avy ianao ka na dia efa nandalo teo anolonanay aza ny arety mandringana ianao ny teny hoe hijery mahazo fotsiny any ianareo hoe ndreto zay misaotranao ndreto zay mankalazanao Jesosy ny amin'izany famindramponao zany araka ny tenin'ny Davida mpanao salamo teo hoe irao zany famindrampon'Andriamanitra zany tena hirahira zany famindramponao zany zay fa lehibe zany famindramponao zany ary zay anandratra anao Andriamanitra tena hiteny mihitsy zay androany misandraty ianao eo amin'ny seza fiandrianany lanitra ao misandraty ianao eo amin'ny toerany mahandriamanitra ao fa amendrika ao anao zany mba tiako ianao any tokantrano any tiako ianao any amin'ny toerana zay misy anao any mety eny etsa azy ianao maheno an'izao mety eny etsena azy ianao maheno an'izao mety eo amin'ny toerana mangingina azy ianao mieno an'izao mika mafy mitera mafy asandrato mafy zao Andriamanitsika zao Jehova tompo maro ny anarany Jesosy Kristy ny anarany ka teneny mihitsy hoe tompo misandrata any amin'ny avo indrindra ianao fa manerana an'izao rehetra zao ny fanjakanao ny fahalebiazanao ny fahamarinanao Andriamanitra ataovy amin'ny fo mihitsy an'izany hery zany
herinao mihoatrizao rehetrzizao famindramponao manerana ny tany ka ny famindraokonao manerana ny tany tsisy azo arina fahatsaranao Andriamanitra tsisy azo arina amin'ny fahatsarana ary mandrakizay ny fiangiananao ary o mandrakizay ny fiandrianana averitsika ihany tompoany herinao tompoany herinao mihoatrizao rehetrzao Andriamanitra mihoatrizao rehetrzizao famindramponao ny famindraokonao manerana ny tany tsisy azo arina amin'ny fahatsaranao tsisy azo arina amin'ny fahatsarana ary mandrakizay zany fiangiananao zany Andriamanitra ary o mandrakizay ny fiandrianana tiako ny tananao anankiroa misy ny ray atsanganao asana atao ambony ny tananao ankiroa tompo misandraka tompo misandratami ny avo indrindrana ka ny fiderananao manerana ny tany tompo aokisewani ny falebiazana ka ny vonina hitra hameloana fatopiana sy andriamanitray misandrato amin'ny avo indrindranao Andriamanitra anao ny fanjakana sy ny hery anao ny voninahitra mandrakizay herinao mihoatrizao rehetrzao mihoatrizao rehetrzizao famindramponao Andriamanitra ka ny famindraokonao manerana ny tany manerana ny tany tsisy azo arina amin'izany fahatsaranao zany tsisy azo arina amin'ny fahatsarana mandrakizay ary o mandrakizay ny fiandrianana zay na tsy ary voavela hely fa hira mafy hoe tompo misandrata amin'ny avo indrindranao tompo misandratami ny avo indrindrana ka ny fiderananao manerana ny tany aokiseo anio androany tompo aokisewani atao amin'ny malagasy re ny falebiazana ka ny vonina
Yesory zay rehetra mahainao anao fa androany Andriamanitra androany Jesosy mitady olona tena bidera azy tsy mitady olona mpiavinavina izy tsy mitady olona mipetraka eo ambony sovaly izy fa na dia izy mpanjaka azy nandeha teo ambony biriky ary nidina dia ambony tany mba hiderana zao Andriamanitra zao azaho isan'ny mpanohatra an'Andriamanitra ianao andao hiderana Andriamanitra lazao mihitsy hoe tahaka le jamba anankiray ry Jesosy zanaky Davido mamindra fo aminay midikany hoe mamindra fo aminay ohatra miteny hoe hosana ry zanaky Davida androany koa ianao mbola ilaza an'izany satria zava-mahagaga loatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao saintsaina ny zava-mahagaga nataony mangataka aminao ao anatin'ny minitra vitsy mba hisaintsaina ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao mandainga ianao raha tsy mbola nanaovan'Andriamanitra fahagagana androany angatahako andao sika mba hisaotra azy manokana mba te hisaotra manokana tsy ny resaka tongo politika na resaka zavatra hafa fa andao mba hisaotra manokana no ny amin'izay rehetra famonjena nataon'Andriamanitra ka mba nanomezana zany tolotsaina ny amin'ny fanafody zany mba hierovana atsika angatahako mihitsy ianao ny tokantrano any mba hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany ary indrindra fa zaminy fa Andriamanitra ampandresy ny malagasy rehetra tena amotika hatramin'ny farany izao valana retina mampikaikaika atsika zao andao mba hisaotra an'Andriamanitra fa mbola tsisy maty tsika menakavy hatramin'izao ianao ohatra ny andafy any hatrany amin'ny faritra any tena hisaotra an'Andriamanitra tsika misaora azy amin'ny folo manontolo ataovy mipolotra ao amin'ny vavanao zany androany Jesosy hoe misaotra anao zay amin'ity andro androany ity sabotsy hariva zay natokana mihitsy niaraka ny tenin'ny ray aman-dreny hoe andao mba hisaotra an'izao Andriamanitra zao no ny amin'ny fahalebiazany no ny amin'ny fahatsarany indrindra ny tamin'izay rehetra tolotsaina ny meny ny arovan'ny malagasy rehetra tsisy maty fo amanainy izay menakavy tsy afa-baraka izay hoe matao anatin'ny coronavirus ireo olona efa narary mafy azy
tany amin'ny hôpitaly tany nositranonao. Ianao nanasitrana Jesosy fa ny fanafody dia fitaovana fotsiny ihany. Zay mino fa niitika anay ny vavaka nataonay kristianina rehetra hatrany ampitan-dranomasina any, hatrany amin'ny fahatra rehetra any, tany tokantrano tsirairay avy any no nanasitrananao ary koa nanasitrananao sy namonjenao an'izao Madagasikara zao. Androany zay misaotra anao, androany zay mankalaza anao, androany zay manome voninahitra anao Jesosy. Tsy mety ny vavanay androany raha tsy tena miondrika mankalaza ny anaranao, manome voninahitra anao Jesosy. Ary mbola hiteny androany hosana, hosana ny eo anao. Ny kely hery rehetra androany ika mafy mahery aho satria nahazo hery zay, satria ianao ny mpamonjy anay, ianao ny mpanafaka anay, ianao ny mpanafaka anay Andriamanitra. Ianao ny tokantrano rehetrarehetrany aza naman'izay miondrika intsony. Teneny hoe mahery aho amin'ny Jesosy, lazao mafy mahery aho amin'ny Jesosy. Teneny hoe mahery aho amin'ny fanahy masina. Dia ilaza ianao androany fa mahery aho. Zay kely herika hoe mahery aho aminy ny mahantra omena reny zava-magaga no atany. Kely rehetra ika mafy miaraka miritsika tandavakao nakariny yantoraka ny fandra ody raiko mandrakizay izy, ho iraiko ny famonjeny. Raha sitraka ao dia mbola hitsangana ihany ianao. Laza hoe hosana, 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 Yutako na levo natsanga ny olom-baovao, iara-belona aminy aho, ilay loharano velona, no indrona mitosany ahy, boiboiboika ao anatiko, fiainana mandrakizay. Asandra tao ambony tananao, hosana, hosana ho anao Andriamanitra. Zava-mahagaga no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Zava-mahagaga no nataony tamin'ny famonjena nataony aso anao teo ambony hazo fijaliana. Tao mbola averintsika moramora ihany hoe hosana, hosana ho anao zanak'Andriamanitra. Atao fantatra ny devoly androany fa efa resy izy, ary Andriamanitra no memoninahitra. Hosana, hosana.
mahery aho ndao averitsika ihany zay kely ery androany laza hoe mahery aho mahery aho Andriamanitro mahery aho aminy ny mahantra omeny are zavamagaga tsy tsahatra anao miteny hoe hosana hosana ho anao Andriamanitro Hosanna, Hosanna, Mizanakudira. Hosanna, Hosanna, Matikapeluna. Hosanna, Hosanna, Mizanakudira. Hosanna, Hosanna, zavamagaga nataoniwai. tsy ampy ny fotoananay Andriamanitro tsy ampy ny fotoananay tena ianko fanay eo anatrehanao andolenay eo amin'ny tongotra masina na dia tsy mahitaka ny fomba ny any an-danitra zay ny any an-danitra nge mikopakopaka ny elany eo anjely manarona ny tavany manandratra anao ilay mpanjaka manome voninahitra anao fa masina ianao mendrika ho an'izany ianao Andriamanitro menatra zay misy aminay kory ary tsy te hideranao misy aminay kory ary ny angataka ihany loainy fa androany zay anambatra ny feonay Andriamanitro androany zay anandratra ny herinay lazanay amin'ny devoly fa ny Andriamanitra hainao Andriamanitra mahery ny Andriamanitra hainao Andriamanitra mahagaga ka na dia tsy mahitaka ny fomba ny any an-danitra ary zay tsy mahitaka ny fomba n'ireo anjely ary zay fa tsotsotra ihany manomboka eto Antananarivo eraka n'Antananarivo Madagasikara ray manontolo manakoako hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetrany androany zay mba hianambatra ny feona ikika mafy tahaka ny fomba ny any an-danitra any manao hoe haleloia masina 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 Jehova tompony maro eky ny voninahiny tany rehetra amen andao hiteka mafy ho an' Jesosy tsika tsara ny Andriamanitsika ary mendrika ho azy ny fiderana tsika rehetrarehetra ny tokantrano any aza misy mipetraka ianao raha ny tokantrano any fa efa nipetraka foana ianao nandritry ny maraina fa androany atokatsika hidera azy andao hisaotra azy tsika amin'ny alalan'ny reto hoe isaoranay ianao zanahary zay nitasy niaro dia izao tena akisaka sao mihitsy zay manelinkelina anao ny olona nandresy ry havana tsy mino fa ny olona nandresy dia mipetraka fotsiny izy teo zay hoe nandresy misy an'izany ve tsy misy an'izany fa ny olona nandresy dia tsy mety mihitsy ny vatany tsy hoe etsehan'ny mozika izy fa ny etsehan'le fandresena ao anatiny ao ny ahafantarana ny olona mpandresy zany dia zao mietsika ao an'Andriamanitra izy ary tena tsy mila bakiona akory izy hoe mandiza akavia akavanana fa izy fotsiny mitotorebika ao an'Andriamanitra tahaka ny Davida i Davida dia olon'ny fandresena ary rehefa olon'ny fandresena izy dia hoy izy ny soratra masina hoe ninjakinjaka ohatran'ny adala Davida raha mbola tsy mianakaikaiky ny adala ianao mideran'Andriamanitra dia mbola tsy ao tsara zay ko androantsika tena hideran'Andriamanitra ataontsika ty hira mahafinaritra ty hoe isaoranay zanahary dia handihy foantsika mandra-pahafapo antsika mihitsy hoe isaotra an'Andriamanitra sy ny fahalehibeazany rehetrarehetra andao ary hitsangantsika hideran'Andriamanitra ao anatin'ity hira mahafinaritra ity Sauranai zanahari izay nitasy
dia afa ho any Jesosy isaoranay zanahary isaoranay zanahary isaoranay zanahary izay mitasy miaro izy mitasy miaro alleluia isaoranay zanahary isaoranay zanahary izy mitasy miaro alleluia izay matoky any Jeso izay matoky any Jeso izay matoky any Jeso velona tsy misy marary alleluia izay matoky any Jeso izay matoky any Jeso izay matoky any Jeso velona tsy misy marary alleluia izay miakatra ho any an-danitra izay miakatra ho any an-danitra tsy mba misy milanjavatsy alleluia izay miakatra ho any an-danitra izay miakatra ho any an-danitra tsy mba misy milanjavatsy alleluia izay mahazo paradisa izay mahazo paradisa izay mahazo paradisa mandrak'iza reny fahavelomany eo alleluia izay mahazo paradisa izay mahazo paradisa izay mahazo paradisa mandrak'iza reny fahavelomany izay mahazo paradisa alleluia isaoranay zanahary isaoranay zanahary ataovy mafoteka ho any Jesosy izy mitasy miaro alleluia isaoranay zanahary isaoranay zanahary isaoranay zanahary izy mitasy miaro alleluia teka fotsiny alohany Jesosy eo ataovy mafy le teka ho any Jesosy tonga etsika hiderany Jesosy zahay naveto zahay naveto tsy misy mety mandeha tsy misy mety mandeha zahay naveto tsy misy mety mandeha tsy misy mety mandeha hideranao zahay zanahary nomena pianana lavorary tsy misy anao zahay tomarary ao le teka ho any Jesosy miara mifety ao amin'ny Jesosy tsika fety ny fandresena Daosiky fete Iarakandie Daosiky fete Iarakandie hideranao zahay zanahary nomena pianana lavorary tsy misy anao zahay tomarary hideranao zahay zanahary nomena pianana lavorary tsy misy anao zahay tomarary Derao Jesus,
Chanandachan Piteranas. Sani de raze, Simanci Kurazi, Sani de Raze, Simanci Kurazi. Kurazy miderany Jesosy. Sani de raze, Simanci Kurazi, Sani de raze, Simanci Kurazi. Sani de raze, Simanci Kurazi, Sani de raze, Simanci Kurazi. Lidera i pare, lidera i pare, lidera i pare, lidera i pare. Lidera i pare, lidera os ais na área. Domena piano a lavorare, ci misero os ais tomarare. Lidera os ais na área. Domena piano a lavorare, tomarare. lidera i pare. Tsy misy miala am Jesosy ia, atsifiteka sorakoraka ho an Jesosy. Mpandresitsika miaraka am Jesosy. Zay mpandresy miaraka aminay, zay mpandresy miaraka aminay. Nossa pandese, nossa pandese, namas miura la te pandese, Amafy ny aretina. la te pandese, nossa pandese, nossa pandese, namas miura la te pandese, namas miura la te pandese. Iliwana le. Miura la leibe, guarda le mate, garet na mafe, unenti menzicciare, della elu marbe, tunga fifa liame, era unitubo fa padese. Aiza le teka ho an Jesosy ao. Faly zay Jesosy midera ny fahatsaranao sy ny fandresenao. Pure parese, Fandresinay tefy. pure parese, pure parese, si cazza saurana, pure parese, si cazza musulana, pure parese, pure parese, pure parese, si cazza saurana, pure parese, si cazza musulana. Itsam de voly. Se voulez una leibe, mi se siamo Itsaksam de voly. naranja sos japande, le fami bitbitite, pala le fami satan, fitna simana pai van, era unitubo fa padese, Erao Jesosy famandresy. Fandresy hoe. Fandresy. padese, 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 padese. Asan-drato ny tompontsika ny amin'ny fandresy. Assassino faccio tuo fantasmi, le gambe da padese, isle a padese, alto qui padese, ma padese, padese, dai cine, padese, 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 padese. Soty mihitsy le ho atokantrano. Ho an Jesosy, ho an Jesosy.
aretina mafy be io dia tsy maintsy mitrane miala helo maro be atana fifalia be tena unitumbo fafandrese Bandrese 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 tsara zalahy Bandrese 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 tsara ny tompontsika tsara ny tompontsika Adina batisafana bazai Lakapanzaka Isla ya pintuja Ato kira ila Mabandese Mabandese Chine Hey abandese Hey amandese Hey abandese Hey amandese Adovemo anabony tananao romboyo an Jesosy Anabuntanane Bandrese 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 Sao Bandrese Sao Bandrese Sika Bandrese Bandrese Fandresika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tononoko androany ny fandresena ho atsika mandresy ao amin'i Jesosy sika ary ny devoly sy ny aretina rehetra tsika rehetra miara-nitsaka azy manao hoe devoly efa re sisa roa telo devoly efa re itsao amin'ny tongotra roa mihitsy nisa roa telo devoly efa ny devoly dia nieritreritra foana tany an-trano tany amin'ny toerana misy azy tany hoe alora nga tapenana ny ekonomia amin'ny Madagasikara alora nga sy naretinao alora kristianindreo tsy avela mivavaka mihitsy na oviana na oviana nieritreritra ny devoly hoe amin'ny akavia amin'ny akavanana ny andrefana ny atsinanana no anampenana ny lalantsika kristianina fa za miteny aminao androany Andriamanitra efa nanokatra lalana vaovao atsika avy any an-danitra napidina ny lalan'ny fandresena avy any an-danitra izy zay mino an'izany tehaka mafy ho an Jesosy avy any an-danitra ny famonjena amin'ny lalanao ary lalana tsy azo ny devoly tapenany zany ka ilaza ianao androany hoe izy lay mahery izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony hery manam-pahefana izy no Andriamanitra mifehy izao rehetra izao tsisy zava-magaga tsy hainy ataony amina lazao mafy androany fa Andriamanitra ny mahery ary fandresy miaraka aminy ianao Tapinazany le tsimo na dia manao zay ho afany azany devoly Jesosy nay manokatra lalana afany ambono any lala fandresena ho anao tapinazany lalana avy andrefana na ho tapenana koa ny any atsinanana tapinazany lalana avy atsinanana zay matoky izay ka tsisy atahorana akory Jesosy nay manokatra lalana avy any ambony azo mafy Panjaka tumpuni manapahefana
mahagagatsi ainy ataony amina fahitanatsika ho an'Andriamanitra Kapinazany lalana avy any avaratra ny any atsimo natapinazany lalana tondroy mihitsy ny any atsimonao dia andrefa ny any atsinanana na di manao zay ho afany azany devoly Jesosinay manokatra lalana avy any ambony tapinazany lalana avy any andrefana tapinazany lalana avy any andrefana hotapenany koa ve ny any atsinanana natapinazany lalana avy atsinanana matoky izay ka tsisy atahorandray akory Jesosinay manokatra lalana avy any ambony Panzaka tupunie manapaefana izy mande manitrami peisaore ecizao tsisy zava-mahagagatsi ainy ataony amina lasa mafiany androany zay mahe izy lay magaga izy lay panzaka tupunie manapaefana izy mande manitrami peisaore ecizao tsisy zava-mahagagatsi ainy ataony amina mamparitakatsika eraka ny abakabaka zao tontolo zao fa tonga ny famonjena resy ny devoly avy any an-danitra Andriamanitra no ampidina ny fandreseny ho an'ny malalany ho an'ny vahoakany ho an'izay rehetra tia azy ho an'izay rehetra nifikitra azy ka ilasitsika androany manasanao ny tokantranao any ako am'izao fotoana zao raha mety aminao no mba hivoaka kely ao tokotany na eo am'baravarakely fotsiny dia ilaza mpinontsika androany hoe sitrany Madagasikara averintsika mafy be indroa zay mba ho reny zao tontolo zao fa efa sitrana tokoa Madagasikara mety tsorenay aty mety tsoreny eo akaikinao fa Andriamanitra mandre ary manonona amin'ny fahasahina sy amin'ny finontsika fa sitrany Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy ary iara ilaza mafytsika androany hoe sitrany Madagasikara sitrany Madagasikara nte hafa mafy ho an'i Jesosy ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ary izy metsika voninahitra eto misy mpanompon'Andriamanitra ireto fitahina sy Davida manasanareo menada mba hiakatra ity fa melohany zay ny pasteur Dadarandrena Toandro no nanasa azy
mba ho amin'ny fiderana androany reto zazakely mahafinaritra ireto a nahazo fahitana avy amin'ny tompo izy nahazo fahitana avy amin'ny tompo izy fa andresy Madagasikara tao anatin'ny nofy dia andresy Madagasikara ary ny hira zay hoe hira mafy ny hoe Andriamanitra lehibe zany ny hira nasain'i Jesosy nataontsika zany sady zany mba alaina sakely izy ny hira sain'i Jesosy atao dia hoe Andriamanitra lehibe zany ny antony zao fideranandroany zao tena anandratantsika n'Andriamanitra tena anandratantsika ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy tsy misy omem-boninahitra eto na iza fa ny dera sy ny laza dia ho an'Andriamanitra rery ihany ka androantsika tena hiteny mihitsy hoe sitra ny Madagasikara satria Andriamanitra lehibe dia arahiritsika rety hira ty nasain'i Jesosy ho iraitsika rehetrarehetra any tokantrano any ianao zay toerana misy anao any izay mitarika fotsiny aty ka hiteny hoe Andriamanitra lehibe ary ao anatin'ny fiderana dia fotoana ny fanatitra izao dia anao fanatitra tsika fa ny fanatitra ao ataontsika dia ny tenanao atolory hoe za Andriamanitra ho pideranao za Andriamanitra ho pakalazanao atolotra anao ny tenako aorianan'reto hira anankiroa reto tsika dia anao ny hira hoe manoko indrindra ianao Jesosy mpamaly vavaka na dia mbola tsy eo an-tanatsika ary zany na dia mbola tsy eo an-tanatsika tsara azy hoe zero daholo ny rehetrarehetra fa tsy nisy narary tsony teto Madagasikara tenentsika mihitsy ny hoe mamaly vavaka ianao Jesosy manasa anareo menada hira nyty hoe Andriamanitra lehibe aorianan'izay ny hoe ianao no iraiko ianao foana no iraiko hoaiza aorianan'izay tsika ataontsika solo ny fanatitra izay ny tenanao mihitsy no atao fanatitra aveo tsika anolotra ny fanatitra ao an'Andriamanitra aorianan'izay tsika iain'ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Andriamanitra izay mpamonjy anao tsy napetraka ao zava-dehibe tsy lehibe toy ny tendrombohitra reo olana kely sahitrianao tsy lehibe toy ny ranomasina misokatra ro ranomaso arotsaka tsy lehibe toy ny namoronana ny tany sy ny lanitra ny aretinao handeha raha izy fa raha izy no madity dia hivoko mpandresinao tena gaga nahitanao ramosey ianao to tena miasa saina be ho vitanao daholo angambany ampandeha fiainanao mifatrako fe ny devoly izay mpandringana mpamotika anao navelanao anjakazaka be fa Jesosy Andriamanitra izay mpamonjy anao tsy napetraka ao zava-dehibe tena gaga mahitanao ramosey ianao to tena miasa saina be ho vitanao daholo angambany ampandeha ty fiainanao mifatrako fe ny devoly izay mpandringana mpamotika anao navelanao anjakazaka be fa Jesosy Andriamanitra izay mpamonjy anao tsy napetraka ao zava-dehibe tsy lehibe toy ny tendrombohitra
sayatrianao tsy lehibe toy ny ranomasina misokatra ro ranomaso arotsakamo tsy lehibe toy ny namoronana ny tany sy ny lanitra ny aretinao handeha raha izy fa raha izy no manity dia ivoko mpandresanao tsy lehibe toy ny tendrombohitra ny olana kely sayatrianao tsy lehibe toy ny ranomasina misokatra no ranomaso arotsakao tsy lehibe toy ny namoronana ny tany sy ny lanitra ny aretinao handeha raha izy fa raha izy no manity dia ivoko mpandresanao handeha raha izy fa raha izy no manity dia ivoko mpandresanao handeha raha izy fa raha izy no manity dia ivoko mpandresanao Izomshandewa zamuni lalanao rehefa miala ty rehefa fantatrao ve zay mety hafarany fanahinao satria lazaiko anao fa ho avy tsy hoely iray fotoana Sefa voambara natokany tsarana dia raha tsisy ny tsara ho aizay anao ho rendriky avensay agasha iomana ianao iomana fambola tsy fantatra Se uveranau Fademi beba Zawani wiza Sove moyanao no timba manati azo famonjenda safani zianao ve nitaly sy ovoke zaho matraky zay satria lanzaiko anao fa ny olo marina iany no vonjena fa ny olo nitsatana siro furunguni dia funuan sarani uai sayanau urenci kia vensai akasha miumana yanau miumana fambula sifatasha rabenya dalan Signute fa vita no achizai Si uveranau Fademi beba Zawani wizau Huai sayanau Hurenci kia vensai akasha Miumana yanau Miumana fambula sifatasha Rabenya
zawadi wizao siuberianao fatemi beba zawadi wizao. Isaorantsika i fitahina sy Davida ny amin'izay hira mahafinaritra zay ary mino ahako fa tena hitondra n'izany hoe rivo-pandreseny zany a izany hira natao zany ka dao teka mafy be ho azy mena tahakelyntsika satria moa mbola tokony hira izy a fa nohony amin'ny fotoanatsika izay tsy ampy a dia amin'ny fotoana manaraka indray a dia mbola afaka miara-mihira aminay a ianareo teka mafy be ho azysika rehetra ny tokantrano any a zay tsy mahita fa nareo any amin'ny radio a tovovavy kely a sy tovolahy kely a mafatifaty kely anankiroa mbola kely dia kely nefa mana-talenta ao amin'i Jesosy a dia hopidiran'Andriamanitra hatramin'ny farany ianareo hanolotra ny fanatritsika araka ny voalaza teo a ny fanatitra natolotritsika dia ny tenantsika izay ho an'Andriamanitra mpamaly vavaka sady mino ahako fa elahelitsika rehetrarehetra tsy mba nihira n'ity hira ity ohatrany ndry ohatrany tsy nanatitra fanatitra intsontsika tsy vola ihany natao hoe fanatitra fa ny tenanao ny tena kasitran'Andriamanitra mpamaly vavaka zao Andriamanitra izao a mamiko indrindra ianao Jesosy tsangantsika rehetra ndao mamiko indrindra Jesosy mamiko indrindra ianao fa ianao tsy miova mamaly vavaka tumpuo inunavali kwadao mami suarecha natao nawai achambini kelindisa tesosio bisa chana chimanana vula Aspatenana Fampiani Faswagana Tumpuo Ilunava Ikonao Suarecha Natao Nawai Achamini Kelindisa Tesosio Misa Chana Hallelujah, Hallelujah raiso ny fonay ny fanahinay ny tenanay ny fahatandroanay ny andronay rehetra Jesosy a hoanitra kasitrahana eo anatrianao ndao hiteka mafy ho an' Jesosy a isika zanak'Andriamanitra rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any halleluja masina 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 Jehova tompony maro eky ny voninahiny tany rehetra amen mipetraka isika ny tokantrano any a dia andray tenin'Andriamanitra foitsika amin'izao fotoana izao a dia andray lesona andray fampianarana satria ao anatin'ny fiderana moa dia misy ihany koa ny fampianarana tahaka izao a izay andraisantsika fampianarana mazava foya ary ho tadiditsika amin'izao famaraparanana ny confinement izao. Misy ty tantara kely ity a tantaran'ireto mpivady vao reto anokafantsika azy dia misy reto mpivady vao reto a ifaovainy sy tiana natao mariazy ifaovainy sy tiana natao mariazy dia mba mipetrapetraka teo amin'ny salon zareo a hijery télé hijery télé izy mivady tiana ahoana zay atran'izay sy ny confinement zay a tena lamina mihitsy ny atao tranontsika madio ny trano a misaotra atao hoe tena misy fitiavana ka inona moa no ataoko ato mandritra ny tontolo andro fa tsy amindamindamina andreo za raha misy trano alamina fa
mandreraka be raha hipetraka fotsiny ato zay ny rehefa mifankaty dia milamina ho azy ny zavatra rehetra mahadio tanteraka mihitsy ny tokantrano na ny akanjoko izany mamirapiratra mihitsy nary akanjo fotsy mihitsy anaovaka ato an-trano ato boka fotsiny zao zao nitondra biscuit dia adimo io misy voalavo biscuit io amin'akavy io be aiza le izy teo io amin'ny lavaka akavy io e lavaka kavia ahony fa ngasy te tsy le nivoany teo e teo amin'ilay akavy io a pianao koa be fahamaliana mihitsy ohatra ny tariana anatariany hitako nandiana voalohany teo d'origine kay mora tiesitra d'origine ahony ka ianao kosa ny tsy marina mihitsy fa nitany amin'ny akavanana le izy teo fa nylazanao lehilahy miteny atao amin'ny akavy voalavo iny ka nitananao zao manondro aty amin'ny tsy te famaly aminao mihitsy tena makaleo dia mbola vetivety aloha misy misaraka aloka aloha saona ko ary zany zakako mihitsy zany resa voalavo ve dia isy arahana ka ianao mihitsy le sarotra lama tsy ao misy le fitena fitiavana angamba dia voaviana ko venina akavisy havanana voalavo mivoaka dia eritreritra anao confine any ambadika any ka dia ny saraka izy mivady heritaona taty aoriana samy mitony ny fo dia niombona indray izy mivady fa nitony ny fony ary dia natsiaro le mipetrapetraka teo amin'ny salon ijery indray dia nijery tonga tatokantrano ihany ny fameriny izy mivady tiako ery ry zao taizatra amin'izay io ko aza mieritreritra an'izany fa za zao mitondra zavatra nry ato biscuit enkanefa tsisy voalavo ao rehefa aveo zay indray le resa voalavo vera indray le ady taloha tsy miadsony miambina amin'izay dona kely ary dona kely ary kristianina aritsika dona kely ono ty le biscuit tiatale milatsaka eo fa manjary misy voalavo ilay mipotra eo ino ary anao misy voalavo maintimainty voalavoaiza le izy teo e ino lasy voalavo fanga le izy teo tsy gris e zay indray anao fo maintimainty hoa gris kosa ny le voalavo hitako teo e angamba natao iady misy ka aloha tonga dia misaraka ianao any bedoika be fa hita fa voalavo gris be le teo ko za tena malefaka fa tsy zakako mihitsy le fahamalinao ka mipotra ihany le atao natao fokatkay za ty mora tiesitra aiza kosary zany efa heritaona sany eritreritra be dia resaka mainty sy gris indray dia ampisaraka fa ianao tsy mahazaka za koa tsy mataty dia aloha io anambotrabotra any ambadika an'ilay fa ty biscuit ty zany hoaniko ihany ianao zany zay le ty tena mihitsy zay aloha andeka aloha isaraka mihitsy dia nisaraka izy mivady vokatra ny etraketram-boalavo ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo tamin'ny voalohany ny voalavo izay nivoaka dia nidivana hoe tao amin'ny akaviny no lany voaka ny ankiray manao hoe eo amin'ny akavanana iny mivoaka tamin'ny faharoa rehefa mba niombona indray izy dia ny lokony indray ny nampiady hoe gris iny mainty iny dia nisaraka noho ny resa-boalavo leson'androany dia zao ny lesona anankiroa ihany vonoy ny voalavo dia tapeny ny lavaka averintsika ny tokantrano vonoy ny voalavo dia tapeny ny lavaka dia milamina ny tanàna zay ihany salamy fatelo amby efapolo amin'ny zato salamy faraiky amby efapolo amin'ny zato ny andininy voalohany misy lava-boalavo tompoko mampiady amin'ity tenatsika olombelona ety aza lefa lavitra ny sainao fa misy lava-boalavo mampiady amin'ity tenatsika olombelona ety ary soa ihany fa nisy ny coronavirus nisy ny confinement dia nasainy ny fanjakana ho tapenany zany salamy faraiky amby efapolo amin'ny zato ny andininy fahatelo salamy faraiky amby efapolo amin'ny zato ny andininy fahatelo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao eo Jehova o asio fiambenana eo anoloan'ny vavako ambeno ny varavaran'ny molotro aveliko Jehova o asio fiambenana eo anoloan'ny vavako ambeno ny varavaran'ny molotro ozy izy le afatra teo hoe tapeno ny lava-boalavo dia vonoy ny voalavo androany kosa Andriamanitra miteny aminao hoe tapeno ny vavanao dia vonoy le devoly mampiteniteny foana anao io mampiady io devoly mitondra fandrangitana io devoly mampisavorivory ny fiarahamonina io tapeno zany androany ary ny fanampenana azy dia tsy ninona fa ny kasibosy rehefa miteny ao anaty kasibosy ianao dia tsy dia tsy haiko ianao fa rehefa miaraka amin'ny namana
mety any raha ianao rery mandeha fa sady sepitra ianao no miteny no raha sady iteny ianao no mandeha dia sepitra. Ary rehefa miaraka amin'ny namana ianao dia tsy te hiteny mihitsy ianao satria sepitra, satria raha vao tsy manao kasibosy ianao dia tratra aty aminay aty Madagasikara dia mamafa lalana. Dia noho izany tsy maintsy apetaka ny kasibosy mba tsy tenenana be da be intsony, mba hahatonga anao vitsy teny araka ny tenin'ny Romanina hoe ho malay miteny, ho malay miteny, ho malay miteny. Apetaka ny kasibosy, tapeno ny lavaka, vonoy ny voalavo. Dia mivavaka ianao rehefa ve manao hoe Jehova ô, asio fiambenana eo amin'ny varavaran'ny molotra. Tsotra kely ny tiafatr'Andriamanitra androany. Misy dikany ry havana amin'izao fotoana izao, tsy lalàna intsony manao hoe aza manao an'izao, aza manao an'izao, fa ny lalàna mafy indrindra eto amin'ny tany sy ny fiarahamonina dia izao apetao ny kasibosy. Zay tsy mametaka kasibosy mamafa lalana. Ozy ny tenin'Andriamanitra fa zay rehetra maivava dia ho diran-doza. Betsaka ny olona fa nidiran-doza ry havana tamin'ny resaka famaisisana vavana. Misy miteny aty amiko, ianao pasitera mahita tenenina foana, za miteny aminareo fa nitory teneny ny ohatr' izany, fa ny vavako tsy ho ampiasaiko amin'ny zavatra makatsina makaroa, fa rehefa miresaka amiko ianao dia olona ohatran'ny olona tsotra ihany fa ny sasany any amin'ny fampidinan'ny fianakaviana no ampiasainy ny vavany, ny sasany any amin'ny fampidinan'ny fiarahamonina no ampiasainy ny vavany. Fa zahako hoy zahako hoe apediko aty amin'Andriamanitra ny vavako, asiako fiambenana ny varavaran'ny molotra, tapenana ny lavaka, vonoana ny devoly. Nandraitsika ohatran'ny mieritreritra foana hoe rehefa ana dia miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly satana, ny devoly izay mampamay vava, ny devoly mampiada, ny devoly manakorotana, ny devoly manao zao. Eny ny vononao izy, ny roanao izy dia nitsoaka, fa zao zavatra tsy takatrao, tsy nitapenanao le lavaka izay voahany sy dirany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy izay miditra any amin'ny olona no mampaloto azy, fa izay mivoaka dia izay avoaka ny vavany. Ohatsika rehetrarehetra zanak'Andriamanitra mare zao toriteny tsotra sady fohy tamin'ny alalan'ny tantara teo. Tany ity zao mba tonga sainy rangana, tonga sainy ramatoa dia navela tany ny resa-boalavo dia hoe andao ranga ivitanana tota iny dia ho totainany dia maty dia ho tapenantsika ty lava-boalavo ty tsy mitoy intsony ny tantara. Satria izy mivady tsy nanapa-kevitra ny anapina ny lava-boalavo, tsy nanapa-kevitra ny hanomolo le voalavo, dia ozy izy le voalavo ihany ny mampiady avy eo fa amin'ny endriny hafa ihany. Raha mbola tsy manapa-kevitra ianao androany, ampangina ny vavanao. Ozy izy le teny anankiray zay hoe miteny foana dia misy tohany kely, miteny foana dia ny anaranao ataovy eo, miteny foana ihany. Raha mbola tsy manapa-kevitra ianao ny anakombona ny vavanao amin'izao andro mahory, andro sarotra izao, dia hidiran-doza ianao. Ho anao mpisehatra ao anatin'ny Facebook, manasanao ako, manana fahendrena raha zanak'Andriamanitra ianao, manana fahendrena, tapeno ny lava-boalavo, vonoy ny voalavo. Aza miteny mahery, miteny ena foana hoe mpandresy Andriamanitra. Andriamanitra no miamboninahitra, Andriamanitra no deraina, Andriamanitra no ankalazaina. Any amin'ny ohabolana any amaranako azy toritentsika sady foiny tsotra no azahoana vola be. Tsy dia mila mandeha makaiza fa tsy mila manao litany lava fa tsotra sady mora. Ohabolana fa 520 ny andininy fa 520. Ohabolana fa 520 ny andininy fa 520. Hoy eo taminao teo hoe ny vavanao rehefa tsy tapenanao, rehefa tsy ampangininao, rehefa tsy asianao fiambenana araka ny tenin'Andriamanitra dia lasa miteniteny foana dia mampidi-doza, dia mifaratra any amin'ny figadrana, potika hatramin'ny fiainana, potika ny tokantrano, potika ny fiarahamonina, potika ny piraita-po rehetra. Fa ity kosa misy vahaolana anankiray. Hoy ny voalazan'ny ohabolana fa 520 ny andininy fa 520 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny faharipo no azahoana mampanaiky ny mpitsara ary ny vava malefaka mahatapa-taolana. Io tapany farany io ihany no tiako tadinao
oabolana fa 5 andiny fa 5 manao hoe ary ny vava malefaka mahatapa-taolana. Hainao zany taolana zany fa zavatra mafy. Ary rehefa anozona anao ny ray aman-dreninao tamin'ny mbola kely dia ozy izy hoe ianao eny ane nilanja be an'io taolam-be tsy mitapaka io e. Nidikan'izany iny taolan-dranjo iny zany. Nidikan'izany iny taolan'omby le tena tsisy fikany mihitsy zany tsy azo fiana. Fa androany Andriamanitra ninona fahasarotany zavatra eo amin'ny fiainanao mety manatrika olana goavana ianao eo amin'ny fiarahamonina any amin'ny asanao ao satria be da be mety voaroaka any amin'ny toeram-piasana tsy mahita tao dia ty ihany no atao atoroko anao ny vava malefaka mahatapa-taolana. Ny dikan'izany dia zao mitenena malefaka atao feno fitiavana zay avoaka ny vavanao raha tianao ny vahaolana hiditra ao aminao fa na ny olona aza dia teny hoe mahafinaritra ny olona iny, tsy mba miteny mahery ny olona iny, tsy mba manindronindrony ny olona iny, tsy mba manao teny mandratra olona ny olona iny, fa manao teny malefaka. Amarana koa azy dia ty Jesosy ny vava sy ny lela moa dia hoarin'Andriamanitra tahaka ny antsy, tahaka ny sabatra. Jesosy rehefa ho samborina tezitra mafy Petera itsika tsara ny tantara, nalainy ny sabatra, nalainy ny antsiny, tonga dia nipetahany ary ny sofiny Matia izay mpanaraka an'ireo fariseo sy ny miaramilany no nitapahany Petera. Mba tenkely aminao androany, tonga aminao. Sofina firy reny efa naratra. Sofina firy nefa niratrain'ny lelanao sy ny vavanao. Sofina firy nefa nihitsana. Dia zao Jesosy tokony ho reraka amaly vavaka anao, dia reraka Jesosy mitsipona ny sofin'olona dia mametaka ny sofin'olona. Sofiny ity indray zao ny tapahany anina dia mametaka ny reraka Jesosy. Reraka Jesosy reraka. Zany ny mandreraka an Jesosy. Tokony ny vaindondra rahan Jesosy dia zao inona ny mahasoa an'ity, inona ny tokony atao an'ity, fa izao manaraka anao ireny Jesosy dia mitsipona sofin'olona ho apetaka. Tsipona sofin'olona ho apetaka. Riava malala rehetra ao amin'ny tompo, ampifaliana no ilazako aminao fa tapitra ny toriteny tapeno ny lavaka, vinoy ny voalavo ny vava malefaka mahatapa-taolana, aza manapaka sofin'olona intsony fa reraka Jesosy mitsipona sofin'olona ho apetaka. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika ankizy kosa ny fankasitrahana sy ny fiadanana. Mino ahako fa anaraka an'izay toromarika avy amin'Andriamanitra zany ianao, ary Jesosy ho faly aminao amin'izay. Ity confinement ity dia nampianatra anao zavatra maro, ary nampianatra anao olona mangina, nampianatra anao olona feno fahendrena, nampianatra anao olona feno ny fanahy. Dia samy reharenao ilaza hoe manana ao tompo, tena manana anao. Na dia fa reraka azitsika zay rehetra adi-piainana, na dia fa reraka azitsika anatin'izay rehetra kasiparany Satana, iteny anao Jesosy hoe manana anao. Rehefa tsika dia izy mpanompon'Andriamanitra hitondra tsika ao anatin'ny vavaka, ary tena hivavaka ao an'ity firenena ity tsika, hivavaka tena tena vavaka mahery tsika, mba tonga an'Andriamanitra hihetsika ka hiasa manokana amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Fa soa ihany Jesosy melohany ihainoany vavaka anao, dia soa ihany izy fanananatra anao hoe mba amboaro ao hivavanao io. Lazao androany hoe soa ihany efa manana anao Jesosy. Efa reraky ny fiainanao, tsy nahiry ty zay nombany intsony. Saika latsaka tao anaty, saika latsaka tanatin'ny famoizam-po ao, tsy haiko intsony izay natao. Sofatonga ianao nanarina, sofatonga ianao nanarina, nampitraka namonjy ny fanahy, nampitraka namonjy ny fanahy, nositranao le fery tato anaty Jesosy, nositranao le fery tato anaty.
izay nandratra ny foson'olona nandratra ny foko lazao mafy androany fa manana zay Jesosy manana tompo fa manana niovany fiainako tompo tao amina sinane izahuni fiainaku katuts tawa minda manana tumpo fa manana niovany fiainaku fiainaku tumpo tawa mina sinane tu izauni fiainaku katuts tawa minda fareraka ao Jesosy rakiny fiainanao tsy nahi tizayombany tso saikala sakatanatiny famoizam-poa tsy ai itsony zay nanao sofateo ianao nanavitra sofato ianao nanarina nampitraka namonjy nampitraka namonjy ny fanahy nositranao le feta tao anaty sitra ninao le veritato anatiko izay nandratra ny foko manan'izay tompo manana tompo fa manana iovany fiainako tompo tao amina sinane ninao nanandraiana tsy utuizahuni fiainaku katuts tao amina manan'izay manana anao e manana tompo fa manana iovany fiainaku tompo tao amina sinane ninao nanandraiana tsy utuizahuni fiainaku katuts tao amina
eo amin'ny fotoana izay anatrehana andehananao andohalika eo anatrehan'Andriamanitra ianao ry havana androany. Ho anareo rehetra any ampitan-dranomasina any izay tsy ho voatonona rehetrarehetra. Androantsika hivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vatsim-panahy izay nomena teo asio fiambenana ny vavako Andriamanitra. Androany koa tsika anapatapaka izany rampo kely ny devoly izany androany. Fa alohany anantonana ao an'Andriamanitra dia kelo ny elokao. Ho tena tafaray amintsika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary izay no angatahantsika ny fiverenana amin'ilay hira teo eo ampandoliantsika no manao an'izany. Manana tompo, manana anao. Ary nareo rehetra ny FPVM na tsy FPVM manaraka an'izao dia andohalika tsika manana an'Andriamanitra tsika. Androany ampanatreo an' Jesosy ny fonao naiza naiza. Ary androantsika dia taterao mihitsy mitodika any de Gosierez, mitodika any Mazanga, mitodika any Tamatavy, mitodika any faritra Toliara, mitodika ato ampovoanin'Antananarivo, anapaka izany rampony Satana izany androany. Fa tsy maintsy tapaka io satria ny antso be an'Andriamanitra no anapahantsika azy rehefa avy mibebaka tsika. Andohalika isika rehetra. Manana tumpo fa manana nyuvani vianaku tumpo tawamina sinane inaurana jayana siutu izaudi vianaku tawamina manana tumpo fa manana nyuvani vianaku tumpo tawamina sinane ninarana jayana siutu izauni vianaku ratuts tawamina siutu izauni vianaku ratuts tawamina. Vavaka isika rehetra voninahitra any amin'ny avo indrindra ho anao Andriamanitra. Raha manao izany iry izany izay hoe manana tompo, manana anao fa raha tsy nanana anao izay efa levon'ny coronavirus teto Jesosy. Misandra tamin'ny avo indrindra Andriamanitra fa lehibe izany famindramponao izany. Ary tsy tianao very izahay, tsy tianao resy eo anatrehan'ny loza izay avaminao mihitsy ny io hoe anehoanao ny herinao ary indrindra iantsonao anay andohalika eo anatrehanao, hanomeanao ny fonay tsy tahaka ny nanomezana azy hatramin'izay fa omenay vaovao indray Jesosy. Ho sasanao ny fonay, atamananao ary naniranay ary efa trotraka ne Jesosy. Miosombovoka, mioso ny fahotana rehetrarehetra izay neritreretinay fa tsy hitan'olombelona izany fa hitanao. Androany izay sambatra satria nananatra anay ianao amin'ny fimenomenonana Jesosy, amin'ny fifanaratsiana samy mpanompon'Andriamanitra azy, amin'ny fifanaratsiana amin'ny mpitondra azy. Fa androany izay te hamitra-pihavanana aminao ary te hiteny aminao tokoa hoe asio fiambenana ny vavanay mba ho feno fiderananao, mba ho teny mamy mandrakariva ny alokan'ity vavana ity Jesosy ary izany ny teninao fa ny olona tsy mba mahay vavany dia mahatateraka ny zavatra rehetra. Io vavana io no hanozonanay ny olona, io koa nefa nitsofanay rano azy.
Tompo manantona anao zay. Ampanatretena hitanao avokoa ny lohalika rehetra miforotra amin'izao takarivo izao Jesosy a. Hatrany ampitan-dranomasina eto Madagasikara hitanao nanomaly ihany aza masana ny olona mandohalika ny an'arabe Jesosy. Tsaratsarain'ny olona reny fa ianao ihany ny mpitsara marina. Misaotra Jesosy a amin'ny mission izay alefanao ho anay ary fonanay aminao reny fitsaratsarana rehetra reny. Aingana be ny vavanay Jesosy a ray tsaratsara. Aingana be ny fonay ray sendaondoatra ary rehefa misendaotra io fona io a dia mahavita vava tsy takatry ny sainy zay. Ary na ianao Andriamanitra aza ne dia sany lazany zany mihitsy hoe ny teninareo ne mahery mamely aza ny teninareo zany. Andriamanitra ne ianao e manana ny fahefanany an-danitra sy ety an-tany nefa marary ianao miteny an'izany. Tsy mba nanao ianao hoe hovonoko reto olona reto fa malahelo ianao dia mangina. Androan'izay mibebaka eo anatrehanao. Androan'izay mibebaka ary indrindra miantsoantso tahaka ny Davida hoe sasao madio aty ho hafa kely koa Jesosy. Tsy nibebaka ne fa ny sasana Jesosy. Nibebaka amin'ny vava fotsiny zany. Fa sasao mihitsy le fo, sasao ny vavanay, sasao ny lelanay Jesosy araka ny tory teny teo mba tsy handratra ny hafa. Na mandeha any amin'ny Facebook any Arnezao fidy rano zao hoe maro ny tsy faly amin'izany. Fa ny fantatray matoa zao tanteraka dia ianao Andriamanitra ny an-danitra ny lanitra no nanome zao fotoana zao. Saotra indrindra Jesosy Tompo lehibe zany famindramponao zany ary tsy hovalinay na oviana Jesosy. Ankehitriny dia misaotra anao koa izay mankalaza anao manome voninahitra anao noho ny fisian'ny coronavirus Jesosy. Misaotra anao mihitsy izay fa natonga ampifanatona antsika izany. Nampahatonga fihibohany zany na nadio ny saina vatana fanahy na nadio hatrany amin'ny tokantrano tsirairay na nadio ny fianakaviana na nadio ny fosy fanahy Jesosy. Misaotra anao izay ary misaotra anao izay mpiantsa fiderana raha manana anjara kely sy bitika mba hataonao fitaovana mampepita zao afatra ao amin'izao takarivo zao Jesosy. Mitenena aminay ianao androany ataovy le vavaka fataonao Jesosy hoe raha eo mamelany elo ny fa tsy fantany izay ataony. Tsisy olombelona mahateny an'izany Jesosy ary zay rehetrarehetra dia miaiky ao anatrehanao fa fantatray fa tsy mety nefa ataonay izany. Inina iatao azy zany ary eo izay mibebaka rehefa avy eo izay dia manota indray. Zany nampatonga nanao izany vavaka izany hoe raha eo mamelany elo fa tsy fantany izay ataony. Ary tsy vitany namela eloka fotsiny eny ianao zolike fa mbola niantso anay ho mpanompo ianao Jesosy. Niantso anay ho mpanompo ianao, anao ny asanao Jesosy. Sambatra n'izay androany tena mino tahaka n'le jolahy teo ambony azy fijaliana zay efa niantona ne iny jolahy iny Jesosy. Teny ray mbavany nataony Jesosy tsarovy ary efa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Teo ihany ianao tsy mba niandry minitra na sekondra fa nilaza taminy ianao hoe hanio aneno eo nanao amiko any am-paradisy. Ka zao vavaka asanatra izao Jesosy ho tonga any amin'ny paradisy ny lanitra, ho tonga eo anatrehanao araky ny teninao tamin'ny mpianatra ao fa za rehefa tia tena tiany anahatra amin'ny farany. Saotra indrindra Jesosy ravoravo zay Jesosy, ravoravo zay araky ny teninao fa rehefa tianao dia tia anamitra amin'ny farany. Dia naniraka mpianatra ao ianao, naniraka ianao Jesosy eo. Androany ianao maniraka anay, anao ny asanao Jesosy. Androany izay mibebaka eo anatrehanao ka iray
rafa tsy misy asoloko anao efa nandavo isan'andro reo fakapana itety zay misarika iandalavitranao Tsarukulaidina Favoduna Vokina Veriahu Asana Kana Vafitakau Zesosyo Kiveri Ramina Mifune Faresi Vitala Lamina Tave, dai baba, kawerayo, mamelani, eluni fatsimba fatani, izayatandi. Samiranay Jesus samiranay hetinay eo anatrehanao mamelary mamindrafo Jesus noho ny abeny fitiavanao. Kira weluka vitachiza yaorira Sana milini dikusiwanya minawe Kizevu ade favita Delu dikuchita Nefidisi Tubani la visa Ulu tena matsara Iraketa ni fukutia na minawe Nefaram yudinya nau Wazitsuri buaru Ayachawe Sanduni chaudira Maneni now, Zesosyo, Samisi Azata, Tiaperi, Nitsuna, Pena Chana, Matutra, Pampia, Ilagana, Adadiwa, Avasi Ketula, Dina, Umata Kizaye. Vafitakau Zesosyo Kiveri Ramina Mifune Faresi Vitala Ramina Atave Naibada Kawerayo Mamelani Elunire Shabitani Misaotra Jesosy ary androany ianao dia nilaza misakaiza anao rehetra hoe tsy ataoko hoe mpanompontsonina rehefa ataoko hoe sakaiza ary indro amanome fahefananareo hanitsaka nomena rana sy maingoka ary na dia hisotro zava-mahafaty azonareo tsy hampaninona anareo zany efa nanositra diloilo anao mihoatra noho ny rahalahinao androany Jesosy maniraka anao zay mino any asa ataoko koa hitsangana daholo zay Jesosy amin'ny anaranao andrava ny asa matiny devoly androany mialoava lalana Jesosy amin'ny alalan'ny rivotra amin'ny alalan'ny afo masinao ary ianao niteny hoe roain'ny devoly ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona vany Nazareta tompony fahefanana an-danitra sy aty an-tany andodena ny asany devoly ny coronavirus rehetra ny devoly ny fahantrana manomboka any atsimo any avaratra ny arevana tsenana hatrany ampitany ranomasina any Jesosy ianao nilaza roay may tsy anana fahefana tamin'itony tanindrazana ny malalana ity hatrany ampitany ranomasina any hatrany a France any Canada rehetrarehetra any Jesosy eo aseholy herinao
faefanao zany misaotra indrindra Jesosy androany zay tena nino Jesosy fa miantso be ny lanitra ny afomasony Jehova anapatapaka ny rambony satana ny rambony coronavirus ho maimay ho any farimy rehetra afo mandrakizay ary tsy hiverina manomboka hatrany Adego any Mazanga any Tuly ary eto Antananarivo hatramy Tamatavy hatrany ampita ny ranomasina any Canada France la Réunion rehetrarehetra amin'izao tontolo zao raha mbola misy anarany mpanomponao any Jehova o jereo amin'indra fonao androany ianao anamarina ny teny ary zay koa manana ny finoana Jesosy tena mino zay Jesosy androany ary ianao dia hiteny hoe ny fiadanako no avelako anareo fiadanako no omeko anareo tsy mba tahaka ny fanomeny zao tontolo zao zany ary nefa ny fanamasina ameno anareo hatrany amin'ny volondoha anareo ka hatrany amin'ny hotongotrareo satria Jehova le mpiady mahery no miaraka aminareo misaotra Jesosy Tompo sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isan'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an Jesosy Kristy io zananay tokana tompontsika zay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy ireo nanapaka Ponty Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any aviany tsara mivelona sy maty mino mifanahy masinao fiangonana masina maneran'izao tontolo zao fiombonany ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen rehefa voaroka ny devoly nanao ny fanekemponontsika dia ahoana ozy izy Jesosy tongava aminao araky ny finoanao ary zany nanaovantsika misy fahavalo maro te hiady aminay andininy voalohany ihany dia hivavaka tsika efa voavela eloka efa lasa ny devoly rehetrarehetra anao zany iry zany tsika andininy voalohany ihany te hiady aminay faly sy miravoravo fa zay mino fa hitondra mbavaka tsika manomboka eto ho an'ny firenena hatrany ampitan-dranomasina ho ampitondrantsika ary ho an'ny vahoaka malagasy hatraminareo rehetra ny ampitan-dranomasina any zay manaraka an'izao fotoana zao misy fahavalo maro zay hiady amina faly sy miravoravo raha mbotsakana izay tsy manan-kery handresena azy ireo ry mpamonjy olombely Jesosy tompo avonjeny zany no iranay Jesosy rehefa avy nandroaka ny devoly zay le mpamingana le mpanapaka valim-bavaka tsy ho tonga any aminao rehefa voavela eloko zay dia nao ny teny angatao zay tianao angatahana tonga amin'izany fotoana zany zay na tsy hitany masonay vatany ianao dia hitany masom-panahanay eo an-tongotra ao zay no mangataka Jesosy jereo amin'indra fonao ty Madagasikara malalana ity jereo amin'ny masom-pitiavanao Jesosy na efa hitanay ary zany dia mangataka izay iarovanao an'ireto malagasy kely manitra reto lay mpimenomenona ane reto Jesosy ho arovanao amin'izany resaka coronavirus zany ho arovanao amin'ny fantrana zay mangitsokitsoko ary mampatonga anay mimenomenona Jesosy jereo amin'indra fonao hatrany amin'ny figadrana any amin'ny hôpitaly jereo hatrany amin'ny hôpitaly mpanjakana rehetrarehetra any mba hahery reny ary ianao no milaza tsy Andriamanitra ny eto an-tany nanandrano ny akaiky ihany ianao fa nilavitrako
ampaherezony mpitsabo jesosy fa reny no miaritra voalohany indrindra mitebitebo lava ho tafody any amin'ny ankohonana sady hiaro an'ireny ianao hijery ny mpitondry ianao ny filoham-pirenena hatrany amin'ny filoham-pokotany jesosy sarotra tabataba lavana ny fizarana ny sakafo kely azy tolory saina izy jesosy matotonga eo izy dia sitraponao zany ianao ilay fanahy maherinao n'olo-pahendrena hitondrany anay vahoaka malagasy fa tsy mory zany jesosy misaotra anao zay dia jereo amin'indra fonao ny mantra ny mangataka rehetrarehetra eny amoron-dalana eny fa asany tananao reny jesosy mivavaka izay ho any ampitan-dranomasina any jesosy misy atao anaty camion frigorifika ane jesosy dia arodanao fotsiny ny olona maty sisa fa nandevenana aza tsy misy andriamanitry ny olona rehetrarehetra ianao mampiposaka ny masoandronao amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ianao ary raha mbola misy olona anankiray mahavavaka jesosy ao amin'ny firenena anankiray misy coronavirus asehoany herinao fa fahefanao zany zao vavaka zao na tsy Abrahama ary zay mba ataovy tahaka ny fanatitra sy mivavaka nataony Abrahama hoe na dia 5 aza sisaneny aho hoe mivavaka ena olona 10 azy tsy andringana maro no manaraka an'izao jesosy na vao niditra tety ambaravarana azy mahazo mankao ve zay hivavaka hitanao daholo ny fonyreny olo reny misy jesosy tsy vita ny fandroana devoly araka ny teninao fa vita ny vavaka matoky an'izany zay hijery ianao ny isam-baravarana amin'ny malagasy kely malalanao jesosy hijery manokana koa ianao indray aman-dreninay dia pasteur président tadarandrenatoandro zany José fa zay isoranay manokana nanomezanao azy anay jesosy izy sy mivady amanjana ny zafikely mipiara-miasa ny tompona ndraikitra rehetra eo amin'ny sany FPVM na tsy FPVM aza jesosy fa mbola mahantso ny anaranao dia mivavaka ho any rehetrarehetra zay fantatra ao ny anarany mivavaka manokana dia manokana zay jesosy ho any radio fiotazany tso jesosy misaotra satria magaga na amin'ny fisiny io radio io azy ohatrany tsy dia fantatra na amin'ny fisiny ary zany neny isorana ianao satria nisy ny coronavirus dia naneo ny voninahitra ao tamin'ny radio ianao jereo ny mpiasa rehetrarehetra ao anatin'izany jesosy hatrany amin'ny département communication rehetrarehetra ny serasera rehetrarehetra andriamanitro ampiasao amin'ny fitaovana rehetrarehetra ary meo fahasalamana indrindraindrindra mba iray fo zay nafana zay za jesosy olombelona ihany no mivavaka eto androany fa any amin'ny isam-baravarana hatrany ampitan-dranomasina any eny anarabe eny nge zay matyrean'ity radio anao ty jesosy misy vavaka mangina any tsy voalaza tany amin'ny toroteny tsy voalaza tany amin'ny hira tsy ambaravady tsy ambarava mety mandatsa tahaka le tantarana mpivady teo jesosy ianao tsy miova mihitsy zavatra tsy isy dikany dia mampiady leo ny latsa ny tokantrano leo ny tsifisina ny tokantrano leo ny ady lahy ny tokantrano jesosy androany mangataka aminao malalo le 2 minitra fomba ntsika eto amin'ny FPVM jesosy mba hitonginy aminao ianao ne tsy mba manao tsinotsinona amin'ny fahorian'ny ory be dia be jesosy hatramin'ny kansera hatramin'ny mararany teto hoe raha vao nivavaka dia nihaino ianao mety tsy aretina mety tsy fisina mety olonao an-tokantrano jesosy mandalo lova kely mihitsy raha sitraka ao amin'ny fotoana tena tianao indrindra ny lazanao hoe inona ho any mbola tianao ataoko aminao hoe mijanona kely fa fantatra 2 minitra soko malalo ary tianao indrindra zany misaotra jesosy
tena mino a Jesosy tao anatin'izany fanginana tanteraka izany nandalo ianao tamin'ny tokantrano any ampitan-dranomasina nandalo ianao eto amin'ny fohy be nandalo ianao any amin'ny rehetrarehetra amin'ny FPVM rehetra mandalo ianao amin'izay rehetra mitady ianao Jesosy aza ela fizahan-toetra tompo amin'izao ady sarotra izao andrao miverin-dalana na olatsainy ny olona ny mpanomponao hoe tao tsy nahavonjy anareo koa ny Andriamanitra reo nefa nahavonjy any Madagasikara ianao Jesosy hatramin'izao ary mbola mahavonjy anay satria fahefany lanitra Andriamanitra mahery Andriamanitra tsy azo vazivaziana ny Andriamanitra mety mbola hoeri-taona ve mety amam-bolana mety rapitso fahefanao zany fa ny angatahako fatatrao ny anarany fatatrao ny adresany fatatrao vo isanao hatramin'ny volondohany azy dia atero isam-baravarana misaotra Andriamanitra lehibe ny famindram-pona fifalianay mamy loatra ny miaraka aminao teto Jesosy ary azonay atao aza hatramin'ny rapitso maraina izay dia hideranao eto saingy tsy afaka izay fa ny tokantranonay kosa ho tohizanay ny fifaliana miaraka aminao dia iombony izay miaraka aminao Jesosy satria eto ianao any amin'ny toerana rehetra ianao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainao eo izany an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho takiny any an-danitra meo anay nio ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminao ane hatrany ampitan-dranomasina any an-tokantranonao rehetrarehetra any ny sodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe hitanao ane Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao izy ka hanome anao ny fiadana aza matahotra ho Jesosy na misy arivo aza lavo eo alohanao hijery maso fotsiny ane ianao ary ho hitanao ny fanaranao ny vavaka teto androany raha mino anao fa izy nefa nilaza efa vitako tomboka vatsa eo am-pelantanako ianao ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva ka izay mikasika anareo any ampitan-dranomasina manerana ny Madagasikara izao tontolo izao Jesosy raha mino ianao dia mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra ka za matahotra raha mihita ny rano ianao rano mamay tsy hanafitra anao azy zany raha mamaky ny afo ny adi-piainana ianao tsy ho may satria ho Jehova hoe za no riketan'ny fitiavana dia tompony andraikitra aminy aho misaotra Jesosy fanao Andriamanitra raha izanaka fanamasina nidera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra alleluia masina Jehova tompony maro eriky ny voninahiny tany rehetra amen dia samy hotahin'Andriamanitra daholo satrinay mbola noho ny fiderana fa noho ny amin'ny toetra raha misy moa dia tsy afaka isika ny mivalapatra ny fiderana dia afaka tohizanao ny tokantrano any hoantsika rehetra izay tsy afaka ny makany am-piangonana satria misy moa ny fepetra hoe 10 isaka ny fiangonana dia ny eto an-tanina nandrano manokana dia mitohy ny fanompoam-pivavahana ny amin'ny 7 ora maraina amin'ny 7 ora maraina raha pitso misy ny fandraisana fanasan'ny tompo izay anasanantsika rehetra ary mba samy homana amin'ny mofo sy ny divay arakaraka izay anananao eo dia samy hotahin'Andriamanitra tsika rehetra tompoka lahy sy tompoko vavy dia raha sitraka ao fa fanaonay isaka ny zoma alohan'ny fandraisana ny mpiantsa fiderana rehetra dia mideran'Andriamanitra ao amin'ny 4e étage rehefa mivony fiangonana dia iara hitsinjaka tsika ary iara hifaly iaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny 4e étage samy hotahin' Jesosy daholo tsika rehetra ny tokantrano any tsika rehetra ny ampitan-dranomasina any ampifaliana ampitiavana nanolorana izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.
tsara sy ny asanao riraio zao voadiko izao Jesô ambarako aminao naorina mananao itoetra fatsy andao fa efa voatendrinao anatanteraky ireo asanao naniraka ianao indro afavononao naenjeina zatsy vadika aminao na desoparana zatsy saraka aminao minonenonanjo ianao notokikio itisyanopoanao mandrapialam-pofonakio itoina tsara sy ny asanao rirakio na deve pakala zao tsy aoko fanehoany nao atositosikao tsy mba ilofikao irosoatrany ny di ny hoe emtra de sanatry namozako ny aiko aza tsy veridalana naenjeina zatsy vadika aminao na desoparana zatsy saraka aminao minonenonanjo ianao notokikio itisyanopoanao mandrapialam-pofonakio itorina tsara sy ny asanao riraio nao fisedrana mafy nao fitsapana mamay dia